za mivezivezy eto Madagasikara any ivelany mahita hoe tena miamy totongana andromanalina ny fari-piainany malagasy me lafo mividy piainana me miakatra ny lasantsy me tsy mihinan-kanina ny olona raha ohatra ny président Andry Rajoelina mihevitra fa izy ny tena vahaolana ary izy ny tokony mbola hijanona eo zahay kosa mahita hoe sao dia tsy antsony ny vahaolana hitane ny lesoka hita be natao anatin'ny taoranena hita betsaka ny lesoka nandeha ny torohevitra sy ny toromarika maro isan-karazany nisy ny eno ve nisy nanaraka ve za kosa aloha mahita mialatsiny aminao fa mba ampy kosa aloha ngambo zay za miteny anao fa raha izao no mitoy afaka 3 volana na 4 bolana tsika dia ifampihinana eto satria tsisy tsony ny vola miodina eto amin'ny firenena aingetra ny ampiandohana mihitsy ny ty fitondram-panjakana ity isafa-tsy laingana nampianana antsika teto zany hoe rehefa zoina norafetinao nataonao foty fa iorenany le fitondram-panjakanao mihitsy ny lainga dia tsy haritra ny dikan'izany vitsivitsy fotsiny zay tadidiko no ampatsahivoko anareo anatin'ity famakafakana ity faza raisina hoe mankahalana momba le fitondram-panjakana lalatina ao anatin'izao resaka taon'izao eny amin'ny fotsy miangatra izao zavatra ho resahako zao hoe tena marina zany zavatra zany mety pomba ny fanjakana ianao mety manohitra ny fanjakana raha pomba ny fanjakana ianao dia teneno malaky le fanjakana tohananao hoe tena marina zany teny lalatina zany fa tena ohatrany tsy nanao afa-tsy laingaka itsika ary zao ny anaporofonana zany voatany ampiandohana aloha mba hahafahanao mahazo an'le fony le vahoaka nandainga zany ianao tamin'le vahoaka nasainao mifidy anao hay lainga fotsiny zany hay resaka eto ambava fotsiny fa tsy vokatry ny fo tsy sincère zay malay nandeha ianao tamin'ny propagande rehefa aveo ianao rehefa tonga amin'ny fitondrana vao miteny tsy mora ngefa efa miezaka mama zay ko naninona mipromettre ny olona rehefa fantatrao fa tsy possible fa satria hoe andao andaingany reto vaoka reto fa reto nge mora jonoana amin'ny lainge pirino zamonty kabary miezimezana anie zany le retsy natao teo masony be sy ny maro témoin zany ny tany aman-danitra fa volombelona zany nge ny lanitra sy ny tany sy ny vato masina sy ny razana sy ny sisa zay finotsika malagasy fa tsy menatra ianao nandainga nefa rehefa aveo aiza le voly dia rehefa aveo amin'izay ianao dia hoe ka tsisy kosa nge ny volako fa lalatsy tanana ve ho atolo-jazy ka tsy tokony nandainga tamin'ny olona ianao fa nanao discours réaliste ary tsy zavatra tokony fipetra voalohany dia le hoe aza mandainga mazavy zay ny fototra ny jorony izao fitondrana izao zay ny nambaran'le namany ny teny aloha le lehibeany dia mivalilyle namany dia efa miteny a zay a miara-miasa reo amin'izao fotoana izao ary nanindry satria izy mihitsy no nanindry ny fototra hijorono zao fitondrana izao dia niainga tamin'ny lainga dia nambarany teo fa rehefa aveo izy nareo dia teny mihitsy hoe marina zany famakafaka nataon'ny lalatina rakotona zavy andria tonga arivo zay ny anasiko andria tonga arivo foana satria za mibedesiny izy io tamin'ny fotoan'androny rehefa mivahiny atao amin'ny onjam-peo andro raisam-pirenena ho an'ny onjam-peo tao amin'ny fahitalavim-panjakana satria za tao vahiny tao tena intsy mihitsy maro jona misy andria tonga arivo ny anarako dia tsy miaro dia mifantsika atao anatin'ny saiko dia zay zany averiko foana na inona fizotry ny tantara zatsy le any satria tena izay mihitsy dia jereo ao amin'ny fahitalavim-panjakana fa mipetraka eo ngely izy ka dia izay mihitsy tsy hitanao nga ozy izy ty soratra ty le satria misy le fitokanana eo dia mipetraka eo le anara zay ataontsika anakona fony teny vetivetika ny zavatra misy zany mazava be fa ny ainga tao anatin'ny lainga efa naveritsika teo le teny'le mpitondra anazy tena mbe folo taona lasa ny orona tao anatin'ny lainga ianao nefa milaza ao anatin'lay izy saka mandefa kristianina ianao nefa ny dia nanangatanana ary nametraka tanana teo amin'ny baiboly hoe minina aho fa anaja toy ny anak'Andriamaso sy ny maro isan-karazany fa tena aika le vakiny tao zany minina fa tena andainga ary ny fototra hijorono ty fitondrana ty dia lainga ho izy mazava ny ele izy tena mazava be ny zavatra mipetraka ho amin'ny ankehitriny dia tsika ve zany dohitratra ny samy variny eto ao anatina sehatra maro isan-karazany zay efa apetrany fa izy dia zay napetraka izy ao anatin'ireny sehatra maro isan-karazany amin'ny resaka momba ny fandangaina sy ny famitahana ny vahoaka malagasy ireny izany hoe ao anatin'ny fandehanan'ny raharaha-pirenena eto Madagasikara amin'izao fotoana izao dia tsotra fa araka iny ka misy olona mandefa mesazy ato hoe any Amerika ndray dia ndray tsy nosy lareny efa arakitsika iny ny zavatra misy zany amin'izao fotoana izao dia tsotra ny hoe inona ny zavatra natao
tao anatin'izay ny vahoaka zany ve zany manontany ao amin'ny ankehitriny hoe tratrany be manaiky samy variana ve zanytsika zay ve zany ny mahazo atsika hoe safony am'lay rano tapatapaka da aveo tondrahany am'lay le resaka momba ny herinaratra ao anatin'ny tranomaizina de mitombona le resaka le hoe tsy voatery miditra ny anatin'ny tranomaizina de mahita ny fonja fa zao iaina atsika zao nge efa miditra tranomaizina ny atsika zara raha mahita an'zany andro miratra zany ny anao any am'le fiarin'le olona mihitsy zany am'izao fotoana izao mipotika tanteraka satria nahoana tsy afaka mampiasa le herinaratra itsony reo mpanao mikirakira le vy ohatra hoe le manao le fiarovana le grille de protection reny mpanao soudure zany tsy afaka satria le ora iverena n'lay herinaratra tsy fatany iandreo izy tsy fatany mandray antoka avy any am'le olona izy tsy afaka manome tokontsonatra an'le taloha hoe ho vity ty ohatrantsika rehefa manao zavatra de vity eo amin'ny anina eo ty de omenanao tsy afaka manome an'zany tsony reny olony reny anontany daholo fa tsisy afaka manao an'zany akoatran'izay eny tena izay mihitsy moa tsisy manana tsy manome tokontsony izy fa eny efa raha tsika mahita na enao le manome an'lay asa ao anazy izy mandray an'le asa arany de samy mahatsapa eny e de ataovy miatany moa fa zay avitana azy fa de inona moa fa de raha tsika miaina le izy mbola raha tsika miaina eretatsika eto ve zany zao zany zavatra zany ny olana zany am'izao fotoana izao de za mahita fa tsy raha joelona intso fa le hoe olan'ny rano sy ny herinaratra rehefa tsy navahan'le olan'ny herinaratra sy ny rano tsotrany nen'ny olona rehetrarehetra e mba tsy isiny zavatra zay any le izy zay iny natao amin'ny platy hoe manasa tanana e de efa miteny zay manasa tanana ozy izy plato ka inona ny olana nga erzora zafy malerery no ny teny tam'izany fotoana izany aloha izy andro fa izay rehefa hita fa tsy nandeny raha tena teny izy metra-pialana zany le fahendrena mitsinjo le tombontsoam-bahoaka sy le vahoaka malagasy tanteraka mba tsy ananatsiny satria manana taranaka manana vaty aman-janaka sy maro isakaraha mba tsy ananatsiny amin'ireo satria ny vahoaka ny zay nge le izy ty malagasy teny mahay an'io le manozona sy ny karazany io e de mety be debe no teny tsy mbola nisy fetraiky le fetraiky iny tsy hoe misy olona miteny ianao de zao tsy hoe androany an'iny de tonge fa le fetraiky an'iny tsy fatatra hoe rapitso mahaiza zany tsika mahakalesona manoloana ny zavatra zay misy eto amin'ny tany sy ny firenena ny fakana lesona de tsotra ao anatin'izay mijery ny tantara teo aloha inona ny tsy netoka nampitonga ny mpitondra tao anatin'izany de lasa tany la frantsa inona ny tsy nety ka natonga ny mpitondra de lasa tany afrika atsimo de manarina zany rehetrarehetra zany hoe atato amin'ity zany ny lesoko areniko zany ty am'izao fotoana zao vo mahay volotratra zareo hoe andatsaka orana artifisialy ahoana tsara tadidiko ane teo an'lampany tanàna teo analakely raha ny azakazaka ny mpanao gazety nanentsika anao de lazy ianao le ranga le nitendrena mbola ao izy hoe tsy afaka amresaka satria tsy nahazo baiko avany any lehibeany za moa nezakezika za moa taty arina be fa hitako fotsiny le nirodorodo de niteny mantany ny namana mpanao fa inona nyteny de tsy afaka miresaka moany izy mazavany izy zany zao ianao zao de miresaka am'izay ao anaty latabajora tserasera hoe andatsaka orana makaizy lenao akorakary marojeo na ivazivazindre ka mariny zany mako fa iverenatsika ny raharaha ny zavatra misy zany efa impilo zao nandatsaka orana teto mandatsaka orana any an'le kendrena aria maivatanàna le orana no milatsaka nefa le zavatra le orana le ranon'orana ilaina etsy andekaleka sy eo tsy azo mpaniry zay le tenenina hoe mila jerena tsara manana faiza manao ve le olona sa teatadima vola be any manao ny mandatsaka orana io efa ntasaina teto tam'izany fotoany zany hoe rehefa mandatsaka orantsika de ohatran'izao zany hoe tany an'le tsy mivotondray manaintany nalatsaka le orana de gaga le olona tany ny sabotsy sy ny alahady zao miainga tany amin'ny faritra antsinanana tany tomasina mandalo any brika ville iny mipaka teo amoramanga afoana ny orana
hitatsika zany be deaibe ny olona ny teny hoe tena esorana n'Andriamanitra tsy le orana nalatsaka nareo a nareo vao mamina virana de andatsaka orana de ny olona nefa nytalo rehefa misy ana de avy vy raha orana na le misy le miteny hoe tena orana io raha latsaka eo a ny zavatra misy zany amin'ny ankehitriny rehefa mafianao an'le fepetra misy fepetrarahana koa matsy nefa tsy fa tsy ohatran'le ataondrareo fotsiny de andatsaka orana etsy de milatsaka ho azy eo orana io ao anatin'izay misy ve zany ny vahaolana tena takiny ny vahoaka manerana Madagasikara alay vo aza mieritreritra nareo fa izahay mpitondra zay nge zao mitondra e fa nareo volomboasary ane zao mipanohatra e sy zavatra rehetrarehetra resana ampitenenina daholo zao le renim-pianakaviana rehetrarehetra na eny anivon'ny antenimeran-doolona na eny anivon'ny antenimeram-pirenena na reo solombavam-bahoaka na reo be ny tanàna le renim-pianakaviana ampitenenina jereo daholo anatin'ny tambajotra tserasερany fa le olombelona le lehilahy rehetrarehetra mangina satria fatany mety hotoy an'ny tantara izy zao ny zavatra misy ny ainana reny le lanetezana kalava volo e de mahatsapa mitsinjo le ho avy hoe raha zao ny zavatra misy manao katsy izy de zao zany nyfandehan'ity tantara ty sola zany le fa heritseretiny fa ampiteneninao daholo ny rehetrarehetrarehetrarehetrarehetrarehetra za eto te hiteny aza manao adiny kanosa tsy anatina tambajotra tserasera ny fampiresaka misy anankiroa ao anankitelo tam'ty androny marainy ity nyvaliko hoe raha ohatra ka tena iresaka tsika raha ianao mampiasa an'ity resaka ifampiresahany ity de tongava raha mivahiny mba iresahatsika mazava ny raharam-pirenena fa olona firy le anao tsisy namaly mihitsy fa le anandray be deaibe miteny hoe tena mety tena zao tena izao tena makatsy ny makaro meko ny adresy mazava tsara mihitsy nareo mba hafahatsika zany mba tsy tompo-trano tsy teneniko le toyany fa mba ahafahany vahoaka malagasy mba mahafantatra na raha-pirenena eto hoe tena izany marina ve zavatra misy naninona teo aloha tsy nafantatra vahaolana mahakasika an'ity herinaratra ity sy ny resaka mombana rano maninona ny azakazahana indray nanomboka tamin'ny alahady ny alatsinainy amin'n'ity androny anio ty de mahita am'izay reo olona nampiasain'ireo hoe mahita vahaolana am'izany rehefa mikatsaka an'izany ny mpitondra tsisy filoa zany eto fa mitondra misy eto inona ny zavatra misy zany ao anatin'ilay izy ny zavatra misy zany ao anatin'ilay izy de tsotra ny hoe apetrao amin'ny resaka tokony ho izy ny fandehanana raha-pirenena eto Madagasikara be deaibe nareo miteny hoe inona maro zay igny efa naverimberiko teto hoe raha ny fivoahana teto Madagasikara natany ampitan-dranomasina anisan'ny nandrobaka ny medaly volamena izy tao anatin'izay fa inona le fiatraikany eto Madagasikara nataony tao anatin'izany rehefa nahitany any ivelana izy de na ohatran'izao tsika de nanao izy ny tena miara-manaiky kosa fa nanao e fa le zavatra le ataony le manomboka eto am'le eto tsy tonga any an'le fefarany fa hoe nanomboka kely eo amin'ny anina de mifarana eto amin'ny 8 kilometra de zay de 8 centimetra ny zavatra misy zany lay tsy fahanatotosana le izy hatramin'ny farany zavatra vita hatramin'ny farany raha mohatra ny kianja ny mamasina io izy tsy nahazo fankatoavana mandeha ny resaka mandeha ny totondry totondry malety mbola io ihany izy io ny zavatra misy zany ao anatin'le tena le marary vahoaka le tokony hojerena farazay aingana efa naverimberina teto foana moa ny resaka momba fidangana vity marina nefa midangana ny manerana zao tontolo zao fa misy vahaolana aroson'le mpitondra ao hoe raha amin'ny fotoana noatran'izao misy fiatraikany be misy krizy ao anatina firenena misy anay efa manoma an'izay vahaolana ao anatin'izay fa tsy io izy vao mikoropaka hoe inona moa no atao ao anatin'ilay izy de tsika zany tokony efa nanomana efa nanana zany volavolo zany ve rehefa raisina matsy ny anay mpitondra de le zany tena hevitra zareo zany de lasa ataotsika le izy de lasa ohatrany tena ry zareo ka inona tsy raha miasa ty Madagasikara ty nge raha manany samy ty an'ty Madagasikara ty nge zay le hoe ny afakatry nomba labe mazo ty adidiko zao samy rery fa adidiko zao sy anao miaraka mampandroso an'ty Madagasikara ity de raha iso avokoa zay hita fa mahasoa sy atsara zao le olona efa miataka aminareo zay mpitondra aloha de tsy araka aminareo intsony ino le mandra-piona le tsy misy tsony le mandra-piona tsisy mandra-piona intsony
satria efa nisy zavatra napetraka teo namanareo rehefa fata fa horendrika sambo efa mipitika tsikelikely ozy izy le naman'izay maleriva be de be tasainy daholy jereo tsara langaziny rianina ary marojoana de jereo rianina fa efa manomboka le miala tsikelikely ao anatin'ilay izy ny zavatra hita zany am'izao fotoana izao de le hitondra an'le hoe inona no tena alasahirana maharitra hatram'izay raha raisika telo ambe folo taona zay nanaovanareo vandivandy zay fa raha raisika ny taona 3 etoko makaty kely 3 zao tsika inona zany zao ny zavatra tena hoe mipaka marina fa ilaina ny lalana marina fa ilaina ny fametrahana n'lay fotodrafitrasa le any am'lay hôpitaly sy ny resaka momba ny fanatsarana ny fampianarana fa maharaka an'zany ve ny olombelona ao anatin'ilay izy fa tsy hoe taitaitra fotsiny de ohatrany tsy mahazo valy-babe ino atram'izay nitondra ty fotsiny arany e atram'izay nitondranao teo zao inona ny valy-babena azo ny faritra ao mainty rano mba mitenena za tsy hiteny hoe ray fa ny aotra faingo aotra inona ny zavatra vitanao tao mainty rano sotranao nampatsahana an'izay honorable saika adinika izy satria be de be ny namanany ary ny teny efa impirina akany inona ny zavatra vitanao tao amin'ny faritry mainty rano io tao amin'ny faritry melaky inona tsisy ao potika tanteraka miainga eo atsoro mandidy paratonga any amin'ny faritry melaky io ny lalana io raha teo aloha izy natao ray andro sy tapany am'izao fotoana izao fofovolo ozy le olona tonga tamin'ny maraina raha vita ao anatin'ny herinandro mango fotsiny ara ozy izy le hoe fanafiany dahalo eny an-dalana io zany mivavababaka amin'Andriamanitra mihitsy io dahalo io etsena farina avany amin'ny nosy hafa fa eto ihany io e malagasy ihany mamelo malagasy eto ary manana fitaovana mihitsy nozy izy ireo mpanafika ireo anaraka faingo vetivetika aloha tsika de toizatsika zay avy eo hotoizatsika ny resaka de ny antso tafiditra ho raisitsika eo ihany makasika izay raharaha-pirenena zay fa ity le laingalaingany sy le apindrambola ary nosy komory nareraka tena aloha latsakitsika zay nianatra amin'ny famitahana sy mifamadian'ny olona de reo firenena rehetra zay hitatsika teo hoe mihoatra ny Madagasikara ny Komoro ataotsika fa 120 any arinatsika fa Madagasikara fa 120 any alohan'ny Komoro. Mazava zay zany ny zavatra misy zany a efa nianara mihitsy zany io ary efa nazahoany diplôma faratapony io lainga io tsika tsy namorona fa zavatra misy zavatra mipetraka no averintsika zany hoe tena nianarany io ary fantatra mazava tao anatin'izay rehefa misy antso tafiditra de ho raisitsika vetrany amin'ny ty maraina ty satria de efa be deaibe anareo no te hiditra ihany ko raha tovinarivo sanda de tovavy mavidika sady ranjany toratoraka anina mihitsy ny aorany izy rehefa tafiditra ato aza miala ao rehefa tafiditra ianareo de aza menao le onjam-peo fa manjary tapaka lay fidiratsika zay tafiditra rehetrarehetra de tonga de miteny avy hatrany hoe iza de avaiza makasika andra raha-pirenena aloha de toizatsika makany satria be deaibe ny faneon-kevitra izay tokony ambara ihany ko miarabanao arany e eny tompoko araky amin'ny komina lasora ihany miarabatsika avy any lasora makasika amin'le zavatra isy amin'nakamisy ary izany mavoatsika malagasy zany efa nizariny ty fitondrany ty mandritra amin'ny taona maro zay mitondrany teo hoe ohatrany hoe zavatra tsy azo atao na hoe interdile miakatra eny an-dalambe nefa mahita ny any ivelany kosa ny mpitandro ny filaminana neny olona raisiko ohatra ny en France mi-encadré ka tsy hoe ny mpitandro filaminana reny tonga de anjara fa mi-encadré mba tsisy ny fivonana zany zany zavatra tokony hisy zany amin'ny lakamisy tokony hisy satria inona moa ny olana raha mitaky ny zomy ny vahoaka ny atao hoe ny anjara tokony ho azy amin'ny zavatra mizava mivory isam-bolana ataoko fa tsy mahadisy mihitsy angano zany raha hoe hiakatra satria andoavan'ny olona jery isam-bolana makasika amin'ny zavatra misy eto amin'ny fitondrana
indramiko teny le teny olona tambazotra zay hoe asivy fampandrosoana raha ty ahita filaminana aoka izay le zavatra ataoko hoe oeraoera araka ny fitenenana ary ataoko hoe mbola tsy tara am'izao raha tena erosan'ny fampandrosoana ny fitondrana aoka izay le solution à court terme kely tefy maiketitero mitondra teo ve nareo 6 taona tena hoe tsy nahita tena efa tsy fahaiza tantana kosa zany fa tena efa tsy te hitady vahaolana fa hoe nanangonangona dia azo nangonina aloha dia zao hoe zay mody hoe miazakazaka daholo hoe misy solution zao misy an'izao ho an'le mpamono afo madame sénatrice ramatoa ary ivelana aporonona daholo so angano arirariry zao poronona daholo so zavatra rehetra zao tsy any amin'ny Facebook tompoko ny fitondrana firenena na ny député na ny maire na ny inona tsy any amin'ny Facebook nareo no mitondra firenena ka izany indrindra no hitenenako moa makasitraka anao avany aminao zao iny ianao raha mbola ao sa nikisaka kely ahoarany izy indray eo mbola ao ihany zao ianao tsy nialy ianao miarabanao arany olo-kafa indray ny raisitsika eny tompoko iza dia vaiza tompoko eny tompoko eny toandreo apisoratoro ambony eo reo fa mandiny eno dia mety rehetra fa malagasy eny amba te hikerikavaty amina makasitraka anao raha isika indray no manaraka milamina tsara tsika izany zao mety tsara ny fandaminana raha isika indray izay antso tafiditra raha tovina rivo sanda izany efa ao miarabanao arany efa tafiditra ianao eny tompoko aza mianao le onjapeo anao aza mianao le onjapeo azafady indrindra eny tompoko maioaina avao tompoko avy titoliara maheno anao tsara tompoko saika handay fanapanazavana avao tompoko zao fifanamarinana mahakasika ny taratasy pasiona taraina taminareo teo ony satria tsy misempo le fanazavana taminandro iny raha io moa zany tompoko tsy hoe fisolokina livofarahamonina satria ndray zahainanao an'io dossier taratasina io miainga tefialivofiarahamonina mihitsy dia mba nanontanytany zahay mahakasika an'io zorba nandenatenaina io tena tsy misy an'io eziamsiny dia alohany andehana ao verifievan'zareo le carte kinapsa amin'ny masiny io dia hitan'zareo hoe anarany any io ihany dia numéro ny toy ihany dia zay reo vao manaiky hoe eka marina carte kinapsa anao toy dia nefa zahay nikarakara ny zavatra io dia nekeny fotsiny zany le raha fa aizorbanatanaina toy nalefandreo ny dossieny fa nehinay ny bloqué vandreo tsy nalefandreo ho profiny zay nanontany zahay tany ny foibe dia miteny zareo hoe nanino nareo ny juge tsy nanao réclamation fa io dossier nareo izay misoratsy amin'ny zorza andrianatenaina fa tsy misoratsy any aty-pandrova toy seraka amin'izay zahay ka ino antony mampisoratsy azy amin'io nefa mitohity mpandovany raha io dia mazava be zany zay fa le dossiernay tsy miavy ampotony any fa mijano amin'ny kinapsa toliara eto avao dia zay no tonga anay miteny hoe le kinapsa toliara anao kolokolo ny dossiernay io satria tsy nalefandreo le dossiernay fa nibloqué vandreo ao zahay indroa nandefa dossier 2017 2018 lafa nitakenay le raiky amin'ny dossier reo tsy nomeny zareo mihintsy ary tsy mikarta kinapsa nefa nanino zahay nandeha tany amin'ny notaire nangataka ny dossiernay nameny zareo dia nampanovinjareo sonia hoe manaiky marina fa zahay ka mangalaka ny dossier toy dia iny nandesinay niakasy tany Tananarivo nanamarinanay azy dia valy teny roatsany hafa zany le raha mahatonga anay hoe tena kinapsa toliara nanodikodina an'io zavatra io satria any Tananarivo manao an'izao hoe misoratra amin'olo hafa le raha rozaky nefa manome taratasy anay hoe maty-paikandro raha toy nefa zahay fomba hoana zay tompoko zavatra taon'olo nananasanao tsy ho hainao hoe maty-paikandro ty raha ty nasaina fotsiny zahay hanao dossier handany vola handany gala amin'ny bureau iabiaby reo nefa avy eo atao hoe maty-paikandro le raha nefa bakeo zahay nanontany tapotiny any dia hoe nanino nareo tsy nanao réclamation fa ty zavatra teny hoe tsy misoratra amin'ny mpandofa io zay tompoko raha misy ka mba manao antsoavy tompoko ao amin'ny tokony andraikitra amin'ny zay zavatra zay fa manako taratasina me anjareo anay ma hoe adjoint chef kinapsa zao nanao signature amin'ny taratasina maty-paikandro misy lalàna mifehiny ino somara sosialy zao hoe laharata 520 fa maty-paikandro ka nanino zay zavatra zay tsy nambarandreo anay io dia lohany zahay nikarakara dossier teo fa teny bloqué bata avao ny dossier nay dia hay zorgandenatena na nalefaka amin'ny octobre toko fandalesa kinapsa passion telobola zay
manao asoavy zaho tompony ndraiky makasika an'azy mba bloqué va io genre andiran-tanainao satria tsisy loky fa tsy tompony fa izahay zao ro tompony io raha io makasitraka tompo makasitraka anao rahatsika indray ny antso tafiditra manaraka zay le milamina de misesy ny avataoko avy mivavaka dia ny avataoko havanana mikofesy raisika indray zay antso tafiditra eo raha tovina rivosanda no mandrindra azy ao dia zay tafiditra dia miteny iza dia avaiza makasika ny raha-pirenena eto Madagasikara satria dia rahantsika mahita ny zavatra iaina ny vahoaka malagasy ho amin'ny ankehitriny amin'ireo sehatra maro isan-karazan'ireo efa nilazaintsika teo ny vandivandina nandritra ny 13 taona zay nolazainy tamin'izany fotoana izany efa misy antso tafiditra ihany koa miarabanao eny tompoko miarabanao tompoko Mamatoly FM eny tompoko iza dia avaiza tompoko eny tompoko de mba misy hevitra kely mba atao hoe apatia Tsirabe tompoko eny tompoko hitanao Tsirabe de hitanareo fa mainty tena na sabotsy zao no voamboalohany teneninay ankehitriny voalohany aloha dia ny fanampiana rehetrarehetra tany amin'ny fanampiana men'ny diaspora rehetrarehetra sy ireo malala tany rehetrarehetra dia tsy mazava aminay ankehitriny zao zany no mba teninay miantso ny rehetrarehetra ato anatin'ny tsenana sabotsy mba irahina mba iraisaina fa tena tsy rariny tsony le izy satria ny fanampiana rehetra tompoko dia tena tsy misy na ny iray azy mba teo ny ben'ny tanàna de resaka tao amin'ny akoho no ndresahana kanefa le akoho aza mbola avirary tara nefa fanampiana efa tsy toko tsy foroana no azo tanteraka tamin'izany fotoana izany de nefa de raha malala atsika tena sabotsy fa de miantso atsika rehetra tena sabotsy mba irahina iraisaina mba hiara irohitra aloha manao fivorimbe satria tena tsy ampy ny fanampiana zay omen'ireo komina reo zay tonga amin'ny komina zany reo fanampiana rehetrarehetra reo faharoa manaraka izany tompo de zao ny teny ny député Razanampiera amin'le hoe tsy resaka politika ty fa resaka fiantsoana atsika vahoaka manerana ny faritany enina mba miantso atsika rehetra mba hanao fietsehana amin'io andro alakamisy io zay no mba teninay eto Tsirabe fa naninona izy zany mbola ao le olona eniko mihitsy ny ianao mbola ao ianao député Michel sy José zay mba hiantso mba hitarika an'ireo olona eto Tsirabe fa vonona tanteraka Tsirabe tompoko hiantso amin'ireo tsy resaka politika fa resaka amin'ny délestage sy ny resaka hoe tsy fahampin-drano ny antony mba hiantsona mba hivoritsika mianakafo ka miantso zay miandra député Michel sy député José zay mba miantso anay vonona zay tompoko mankasitraka andrindra makasitraka anao raha isika indray ny antso tafiditra manaraka inona ny zavatra misy teo izany efa tafiditra ao arany afaka miteny avetrany arany efa tafiditra ianao dia afaka miteny avetrany naninona indray izy zany arany ao raha isika zay antso tafiditra milamina ihany isika rehetra ao anatin'ny fidirana mivantana amin'ity maraina ity be deabe nareo no maneho hevitra ihany koa makasika ny raharam-pirenena miarabanao Jola Vity Tomasina ihany ranga eny tompoko raha ny fitondram-panjakana zao aloha dia fa tsisy rantanaytsika tsony satria vao midemara mitondra fony izy dia fa lainga marina neny ny madama raiky fanohana anazy taloha iny efa mivadika aminazy eo satria matoy idradradrady mampafantantsika vahoaka ivoaka amin'izao raha jiabijiaby dikiny tsika vahoaka tsy tokony atahotra tsony ary raha fideliana misy amintsika zao tsy possible mihitsy atsika hiadina tsony raha irangah io mitondra tsika ary karahan'izany mankahery anareo mpianatra mivotovorona za amin'ny jaly mahazo anareo ary mahereza anareo fa tsy maintsy tafavoaka io mahatonga ireo mpitondra fanjakana gendarme maramila manampy ny radio eo na io le olona rekrity amina resaka kolikoly ary fianakaviana ka raha tsy manohana anazy zany raha tsy magnano amboleta raha tsy mamono vahoaka karahan'io zany mety revoky amin'ny asa ilaonjareo zany mamono vahoaka toy zay zareo revoky amin'ny asa satria
kolikoly regny le hoe miraisina amina kolikoly fa tsy raisika hoe fahaizana rambony latabatra zany mahatonga aby mijareo mivadibadika reny fomba hoana moa ministre ny défense ny ministre ny raha jiaby mandeha mivadibadika fo manambotry olona amina mampafantsany zava-misy dikany olo-bado aby eny zareny fitondrana io fa ndeha angoron-karena zany tongavan'jareny fitondrana io fa raha olo manam-pahaizana aby zareo tsy magnano raha ataon'jare io sotabetsika tokoa mahakasitraka anao raha isika indray ny antso manaraka zay efa voninao dia efa miomantsika dia ao anaty finday foana mahakasitraka atsika amin'izay fandaminana izay miarabanao arane eny tompo miaraabany kolo fm tony avy atia tomasina tsara fafa tafiditra eny tompoko io itony avy atia tomasina tsara fafa tompoko amba manankolazana kopatanana ho an'ny piasan'ny kolokove rehetra aloha ery ferna ery colonel mahatsara an'le hoe ity fitondrana ity zany a manentana an'ire tanora rehetra tsy ankanafaka zay navita fianarana maheno fa mangiry fira nefa tsy anasa mba manentana amin'ny 25 eo dia ho an'ireo filaminana tompoko a mba miangaza anareo ray aman-dreo miantapoka ao amin'ny 10 alin-dahy ny gendarmerie Pyrénées, ny police Pyrénées, voninahitra tolotra ho anareo. Ny karamanareo tompoko police Pyrénées foana nareo namirody fitondrana io fa efa marary ny vahoaka malagasy efa vonina tsy maty fa noho ny fitahin'Andriamanitra atsika. Ka okany mba hanambatra hery atsika ohatrany tamin'ny paria mba hiaraka fa vonina koa zay Tomasina mankasitraka tompoko mba tsy ho lava resaka dia kopatanana ho an'ny malagasy tsy vaky volo tsy ankanavaka fa fitaka sy lainga nataon'ny mpitondra io ary fandatsandra arodina atsika amin'izany izy mankasitraka tompoko. Mankasitraka anao milamina ihany dia misesy izany efa tafiditra raha isika miandalana zay tafiditra ao rehefa misy miantso ohatran'io dia tsy tafiditra mantsy nareo dia nareo manko milaza hoe tsy tafiditra mihitsy fa somary ohatra misisika kely zay ao anatin'ny fidirana. Miarabanao arany. Miarabanao namana mavona, miarabanao finisana tena tena samara zany miantso. Isa miarapirenena satria mahafotra zany fizarana resaka délestage nolona zany betsaka amin'ny fampanantenana nataon'ny fitondrana teto amin'ity resaka délestage ity ohatra hoe tsy miala tena amin'ny avodoa raha tsy mivaolana ary ireo mpianatra voalohany koa misy navarotana fanantenana amin'ireo koa resaka délestage io mitatra zao dia tonga tany ny ministry ny fampianarana sy ministry ny rano vetivetsika atao moa dia mivadika an'izay moa le izy atao zany hoe nakabetsahany mivoaka malagasy zany tsy mahafoko fitondrana koa satria betsaka loatra rehefa fanantenana ny ohatry vita ny mbola tenenina ihany ary rehefa niteny koa izy fa nisan'ny mianatra namitaka mianatra nandanga mianatra namaty zany zavatra eno amin'ny fitondrana ity daholo donc ny olona zany efa tena tsazo atao mininina koa amin'ny resaka jiry forany fa oka ny olona manao hevitra oka ny olona tsy fazanona fotsiny amin'ny resaka hoe mpitandro amin'ny filaminana tontany dia mankasitraka namana mavona. Mankasitraka namana olona tsara raha isika indray ny antso tafiditra izany efa ao lasy ianao indray rehefa tafiditra dia aza miala mihitsy rehefa misy olona miteny dia miandry aloha tsika efa manjary lany le fana dia no opérateur indray mihetsika tsiny nareo raha tena manola ozy izy le mahita lazaina koa ny olona sasany ao raha isika izay antso tafiditra manaraka eo alohan'ny dirantsika any amin'ny faingo mbola manana eo amin'ny 7 minitra eo sika ny zavatra misy zany amin'ny ankehitriny izay raharaha-pirenena izay fantatritsika mazava ny zavatra iainan'ny vahoaka malagasy o amin'ny ankehitriny satria dia mijaly ny vahoaka malagasy o sika. Miarabanao eny topo eny topo aza menao le onja-peo ianao azafady fo anaty finday azafady indrindra mila rehetrarehetra io nefa manan-karena daholo manan-tatao daholo ny fianakaviana fa mba mifomena ao anatin'ny fahasahiranana. Rehefa tafiditra dia ao anatin'ilay finday averika ihany lasa manohatra zany le feo dia tapaka ho azy tsika
fa alohatsika tonga de ao anaty finday de na tsy mihainao an'le onjam-peo ary nareo fa tonga de vo miodina ny anareo zany de efa fantatra hoe ianao zay ny tafiditra sy voaray eto amin'ny valo amin'ny valopolo teboka valo ao anatin'ny fandarina de ao anaty fandehany raha isika ny antso zay tafiditra manaraka amin'ity maraina ity efa ao zao anao de afaka miteny avy hatrany eny tompoko afaka miteny avy hatrany ianao efa ao ianao eny tompoko taratarana aloha de am'izao aloha de akindray fotsiny jiro mandeha hitanay mihitsy zay le fisamborana an'le reny mpiasa commune re mpanolotsaina commune re Clémence reny de le masy le vohoaka olona mety voatendry voafidim-bohoaka ke reny olona reny de inona le kitikaira ohatran'ireny de ohatran'le tsisy zoma olona anazy mihitsy fa ohatran'olona hoe foky mihitsy zany le anaovana le olona manambonina ato ohatran'ireny manana maizy asy nge reny olona reny atao fidiry vohoaka atao mpanolotsaina zavatra tena mahafinaritra nge zavatra ataon'ireny fa de manao ahoana loatra nareo Tananarivo ao mahita an'ity zavatra ataon'ny Tananarivo amin'ity fitondrana ity de sasany de mbola mikeka foana hoe mandeha foana io hoe fanatirana pokaty foana resaka jirama ty de mangataka vohoaka ny taratarana koa raha vo mihetsika ny Tananarivo de ohoaka tsikako mbo isamihetsika fa lasa migonigony eo an-trano fotsiny ao an-toerana fotsiny hoe zao ataony jiro hoe de fa miaina mpanao solaire gara mbo tsy manana batterie sy ny plaque zany aty taratarana ty de efa tsisy zavatra tarena mihitsy resaka amin'ny jirama mety moa tany lavitra andira koa moa de fa mbarao darika mihitsy ny piasan'ny jirama fa de fa loko mpanana machine sy ny tariny amin'ny gasoil zay angambany aminay aty fa de angatana mbo tanteraka io filara be amin'ny lakamisy io makasitraka nareo kolo makasitraka atsika avy any tsara tanàna sy ny manodidina ray manontolo ihany raisina indray ny antso tafiditra eny tompoko miaraba anao honorable amin'ny 25 io zany de mbola manentana tany ho atsika malagasy rehetrarehetra mihitsy fa tsy mety Tananarivo ihany de mahatrapatena fa mizaka ny seranenan'ity ataon'ity délestage rantsisy ty de mbo manentana atsika amin'io andro ray io ndao ry zareo atambatra ny hery ndao tsika hivondrona tsy ny délestage aho anaty fisisina asa fanakatonana orona sy ny karazany ty de andao tsika hitsangana zay mahatrapatena fandeha rehetra fa raha izao aloha mitoky mbola tsy hitsangana ihany tsika de ove reto tsika mianakazy indrindra ho atsika tanora ho ajanao kely no Facebook ajanao kely ny lido sy ny karazany andao vondrena aloha le zavatra tena miaky namanay de mierinaratra sy resaka rano zany tadio so atika zao ihany ny pilomona amin'ny oraraha manio ho antaranakitsika aoriana be de be mantsy zao nametraka avanteny inona olo misangatra am'zany 5 zany inona no avantikesana inona nao lido ve malagasy ao zao ahitsangana andao atambatra ny hery makasitraka tompoko makasitraka anao misesy ihany ny fandraisantsika izay antso izay zay tafiditra de afaka miteny manoloana ny raharaha-pirenena miaraba anao eny tompoko efa tafiditra anao rehefa tafidritsika efa nitenenina foana rehefa tafiditra de tonga de miala an'le onjam-peo fa lasa tapaka le izy de lasa sahirakirana indray miverina ao anatin'le izy nefa ny efa nanambitana ozy izy le fitenenan'zay tafiditra de lasa anjaran'ny olona indray fa tafidritsika miala an'le onjam-peo fa tonga de tapaka io raha vo zay ny ataotsika miaraba anao arany eny tompoko eny tompoko miaraba anao avy aty mena be bria ihany ty Morondava miaraba atsika avy any amin'ny faritry mena be Morondava any tompoko eny tompoko anisan'ny mahasarotiny an'izao fitondrana izao ny fanaovana herisetra sy fanitsakitsahana ny zony vehivavy ka nahatonga azy ireo nikiry amin'ny fanamafisana sy fampiharana an'izao karazan-dalàna tsy fantatra rehetra zao satria dia anisany amin'ireo lalàna ireo nahabe resaka teto an-toerana na tany ivelany mahakasika ny fanolanan-jaza io ny raha mahakasika ny ramatoa Clémence sy asana izy moa ramatoa raiky igny mitaky ny zo amin'ny tsy fisian'ny rano sy tsy fisian'ny jiro jirama vehivavy ireo voa asana ino koa no hataonareo fa mba matoky ny vahoaka amin'ity ny ray mitoraka ity
fa tsy hanao mosanahy na hanao antandrevaka ny fitondranany amin'ny ty raharaha ty sodra tompoko mankasitraka anao raha isika indray ny antso tafiditra manaraka miarabanao monsieur le maire tonga soa ihany koa ianao tsy hanao tantara akoriny ao ary raha isika ny antso tafiditra eny tompoko miarabanareo miarabanareo tompokolo TV ny tenako miarabanao samy resaka aminareo ty moa dia fa hita hoe fa ray aman-dreny ary fa ela ihany ny ainako fa saroko tsara tamin'izany fotoana zany lany ny président vice président lany dia zao ny resaka nandeha mbola tsy tena nay resaka politika loatra mbola tsy tena laza loatra ny politika ratsy oatra zao entin'ity fitondrano ty dia hoe nametraka ministre ny président naka efatra izy tao amin'ny arema efatra ao amin'ny avy efatra ao amin'ny KFM KDRSM dia efatra ny anazy mahafinaritra be tena hoe mahafinaritra ohatran'izany ny fitondrana olona manam-pana olon-kendry olon'Andriamanitra olona mitana amin'ny fahamarinana akana efatra zany zavatra resaka resan'olona amina tomobila mahafinaritra izy fara-mandinika an'izao fitondrana zao dia zava-doza re olona tena zava-doza dia mahafaharoa manarakarak'izany fa ty le olona lazainareo fa lo olona ty vehivavy lo olona ty tsy mendrika ny atao hoe lo olona ny olona ohatr'izany ny atao hoe lo olona mivavaka ho an'ny tandrazana mivavaka ho an'ny vahoaka mananatra ny vahoaka fa tsy manao fitenina faikany fa tena mbo gaga loatra amin'ity vehivavy lazaza atao hoe lo olona vava manalabaraka lo olona rehetra tsy ohatran'ireny ny atao hoe lo olona dia fahatelo manarakarak'izay eo amin'le resaka le hoe amin'le 25 io dia misy zany olona miteny ao amin'ny zareo mpanohana ny zareo ireo miteny hoe raha ohatra zany ka tsy atsony ty président ty dia olona azo antoka ve nefa olona mety ve nefa no petrakinareo olona tena pikisana ve tsy mila olona azo antoka tsy mila na olona pikisana tsy hany ny problème fa izao miala zay tsy mahay soloana fa tsy han'olo tokana ny fitondrana tsy han'olo tokana ny fanjakana zay miditra ka tsy mahay dia miala zay miditra ka tsy mahay matsapatena dia miala fa tsy manalika vahoaka ohatr'izao faefatra farany vita zany zao io le amin'le 25 io dia hiditra amin'izay ndray le mpisomenaka sy le mpanao sira sy le mpiteniteny foana le tsy haiko le mpandrankitra ao anatin'ny fitondrana surtout le député en 5e arrondissement ry hitsangana daholo amin'izay zao reny fitondrana zao tiako tsy azo atao an'izao ty fa dia zao hoe mirary soa atsika amin'le 25 io fa hita hoe zay ataon'ny zareo fa dia anotombotra fara-mandimby ny taranako ireo zavatra ataon'ireo an'ireny vehivavy ny samborona tao anatin'ny fanolotsaina reny